izay manafina ny fahotany tsy mba hasita fahombiazana. Oabolana fahavalo amby roapolo andiny ny fahatelo amby folo. Rehefa amin'ny fotoana mangina iny sika ka mitamberina ao an-tsaina ny fahotanana fahatosoana izay vita, moa ikeka eo anatrehan'Andriamanitra na koa eo anatrehan'ny olona va izany sa hodiana tsy hita na hafenina? Hoy ny soratra masina voalahatra an'io. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azo no hahazo famindram-po. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva, fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza. Andiny ny fahatelo amby folo sy fahaefatra amby folo, araka ny dikateny protestanta fanitsiana fahaenina. Izay manafina ny fahotany tsy mba hahita fahombiazana, fa izay miaika izany ka miala aminy no hahazo indrafo. Sambatra ny olona izay manaja ny tompo mandrakariva, fa izay manamafy ny fony kosa hidiran-doza. Dikateny ombonana eto Madagasikara. Izay manafina ny fahotany tsy mba ambinina, fa izay mitsotra sy mahafoy izany dia hahazo famindram-po. Sambatra ny olona izay manam-patahorana mandrakariva, fa izay manadonto ny fony kosa no ho latsaka anatin'ny fahoriana. Dikateny katolika. Anisan'ny katsahantsika olombelona fatratra eo amin'ny fiainana ny fahombiazana sy ny fanambinana, koa andeha arahantsika ny lalam-panafahana sady fanasitranana. Miaiky sy mitsotra ny amin'ny heloka na ny fahotana na ny fahadisoana natao ka tsy manamafy fo. Miala sy mahafoy ireo ratsy vita ka manapa-kevitra tsy hamerina izany intsony. Mitoetra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Tompo, sasao madio mba ho afa-keloka, diova mba ho afa-pahotana. Amen.